Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manonona ny fiaintanany iray tsy toa amin'izany anarana Jesosy Kristy mpamindra fo izany sy mitondra ny famonjena ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Tononona amintsika rehetra ny fiaintanany any an-tokantrano rehetra any. Ny zavatra hodiny antsika fohifohy ato anatin'ity mivantana ity dia rapelina fampatsiahivana hoe fantatrao ve fa misy zavatra saripady sy zavatra tena hoe manan-danja du moment hoe nanolotra ny fiainanao an' Jesosy Kristy ianao misy zavatra tena tokony ary le nitononiko teo hoe saripady sy manan-danja tokony ho konservenao eo amin'ny fanompoana ao an'Andriamanitra, satria io zavatra io izay napetrак'Andriamanitra ao anatinao, napetrак'Andriamanitra eo amin'ny lalam-panoponao, io zavatra io dia kendreny Satana fatratra ho simbaina sy ho potehana aminganana ianao amin'ny lalana fizoranao, amin'ny fankanesanao makany amin'ny forosoana ho amin'ny fahatanterahana. Izay zavatra izay no hodiniantsika fohifohy ato anatin'ity mivantana ity hojerentsika ho voninahitr'Andriamanitra. Mialohan'izay irosoantsika amin'ny famakafakana fohifohy dia hivavaka vetivetsika ho voninahitr'Andriamanitra ray tsy toa. Misaotra anao izay Tompo ranomasina tsy toa, misaotra anao izay Jesosy Kristy noho ny fahatsaranao, misaotra ny amin'ny tombonandro, misaotra ny amin'ny fahatsaranao, ny zavatra rehetra endrika izany fitiavanao izany isaorana ianao avokoa, isaorana ianao izao fotoana izao, isaorana ianao ihany koa ny fahafahana mifampita hafatra sy mifampahery amin'ny alalan'ny tony tambajotra itony ho voninahitra irery ihany, ary indrindra ny anaran'i Jesosy Kristy no entinay manambara izany. Isaorana ianao ny mbola fahafahanay midinika ny soratrao, indrindra Tompo ny fahafahanay ilaza ary amantatra ny tena pitsopitsony manoloana izay fahatsapana ao anatin'ny tontolon'ny sitraponao izay. Tena isaorana ianao Jesosy Kristy. Tahio ny fotoana rehetra, tahio ny fizarana mba tsy hanana ny devoly erika sy tsy hanana ny fanaratsy, fanapahana sy fitsapatsapana miendrika tahaka an'izany atao anatin'ny fizarana. Anao irery ihany Jesosy Kristy ny voninahitra, anao ray tsy toa ary ny anaran'i Jesosy Kristy no hiproklameko an'izany. Aleloia, amen. Raha maka teny soratra masina anankiray isika, Jaona voalohany toko 2:7 no entintsika miaingy amin'izay fanazavana izay hoe fantatrao ve fa misy zavatra tokony ho tehirizinao sy tokony ho konservenao fatratra amin'ny fanompoana ao an'Andriamanitra sy fanarahanao dia an'izay pasazy hoe manatanteraka sy miaina ny sitrapon'Andriamanitra izay. Vakitsika ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ianareo dia ilay ositra no raisinareo tamin'Andriamanitra tsy toa, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no mitoetra ao aminareo. Anankiray sous l'onction de l'Esprit Saint. Izany hoe olona anankiray efa nanolotra ny tenany tamin'Andriamanitra tsy toa dia miaraka amin'izay misy reconnaissance avy any amin'ny avo indrindra mamangy antsika amin'ny alalany. Voilà. Tsy manam-potoana betsaka isika valafi-parana amin'izay resaka ositra izay, fa raha toy izantsika ny famakina dia hoe ka tsy mila ampianarin'olona ianareo fa satria ny ositra avy any amin'ny avo indrindra no mampianatra anareo ny zavatra rehetra. Ao amin'ny soratra masina tomoera ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika rehetra dia tomoera ao aminy ianareo araka ny nampianarany anareo, araka ny fampianarany, araka ny torolalany soratra masina. Eny ary Tompo. Fa ianareo dia ilay ositra no raisinareo taminy no mitoetra ao aminareo.
eo lay hitondrako fanairana ho atsika ny devoly a dia mahafantatra an'izay hoe isika du moment nanolotra ny tenantsika ho an'andriamanitra dia ao anatin'izay hoe tanteraka ny fanolorantirantsika an'andriamanitra tanteraka araka ny torolalany soratra masina dia misy fankasitrahana avy any an-danitra ary miaraka amin'izay fankasitrahana izay a dia misy ny antsoina hoe ositra onction ampidinon'andriamanitra tsy to amintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany amin'ny mahampanelanelan'i Jesosy Kristy ny baiboly no miteny an'izay a dia raha nampianarin'olona isika tsy mila pastora tsy mila voisin tsy mila voisine tsy mila ray aman-dreny tsy mila rahalahy sœur sy frère za tsy miteny hoe ratsy zany fa eto aho zany dia manasongadina n'ilay herin'ny filazoany tsara manasongadina n'ilay somary ratsiratsy ny connexion amboarintsika vetivety a alleloia tsara ao amin'ny fampitana alleloia voilà saotra ny tompo a somary ratsiratsy ny fifandraisana fa miezaka mampita araka ny fahafahana eo ambany famindrapon'Andriamanitra eto zany dia misy an'izay ositra nomen'Andriamanitra atsika izay fa manatrika an'izay indrindra ihany koa dia misy an'ilay toe-pony satana te hanimba an'izay ositra nomen'Andriamanitra atsika izay te hanimba an'izay onction ampidiny ny avo indrindra amin'ny olona anankiray ahitany sitraka sy nanolo tena tafiditra tao anatin'izay fantsona izay hoe vita ny fanoloran-tenany araka ny torolalany soratra masina dia misy fankasitrahana avy any an-danitra ositra midina ao amin'ilay olona ka eo indrindra ilay ampitako afatra hoe fantatrao ve fa du moment ianao hoe nandray an'izay ositra izay dia misy fanan'Andriamanitra miasa ao aminao dia miaraka eo amin'izay fanan'Andriamanitra miasa izay ilay valeur izay alan'ny satana mihitsy hoe tsy ampianarin'olona ianao tsy mila théologien ianao tsy mila olona manana doctorat en théologie ianao tsy mila olona milaza azo prophète sy milaza azo bishop sy ny sisa rehetra ianao fa ilay onction avy any an-danitra ilay ositra avy any an-danitra izy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra point ngeza be sy important be zany ampitako aminao zany hoe izy no mampianatra antsika mampianatra anao mampianatra ana ny zavatra rehetra alleloia dia izay hoe isika manana ny connaissance ao amin'ny tontolo céleste izay ny zavatra rehetra la plénitude izay dia mahasarym-piaron'ny satana mahasarym-piaro azy ary izay mahatonga ny fietsehan'ny satana amin'ny alalan'ny agentny manetsika olona izy manetsika an'ireo elitana izy manetsika an'ireo mpiasana izy manetsika an'ireo andevona izy tahaka asy ianao izay manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra mihetsika amin'ny maratsambatan'ny Kristy atsika manatanteraka n'izay vision an'Andriamanitra izay arak'ilay hoe Andriamanitra Jesosy Kristy no lohany dia isika tanana tongotra maso sofina sy ny sisa rehetra mihetsika manatanteraka ny sitrapon'ilay loha Jesosy Kristy dia miaraka amin'izay ihany koa ohatran'izay kisary nomeko atsika izay ihany koa dia mihetsika ihany koa ny ovrian'ny satana animbanao ary eto ilay mampita afatra hoe fantatrao ve fa manana lanja sy poasy arbidy ianao du moment hoe nanolotra ny fiainanao eo anatrehan'Andriamanitra tsy to nanolotra ny mombanao rehetra ho an'i Jesosy Kristy dia miaraka amin'izay araka le efa notsindriko sy naverimeriko teto foana hoe misy ny ositra misy ny onction anosorana anao araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ao anatin'izay fantsona izay hoe mila mandeha amin'ny vision an'Andriamanitra tsy toy ianao hijery ohatra tsika ataontsika ka pratika le izy hoe inona marina moa ny zavatra nisy teto amin'ny firenena voatsiela izay tany Mahajanga isika dia nisy an'ireny fivoriana FKTLM ireny zany hoe fikambanan'ny kristiana tanora loteriana malagasy dia niaraka tamin'izay ihany koa dia nisy tany Degossurez Hetsika Dorcas ireo sampana anankiroa ireo dia samy ao anatin'ny institution religieuse ao anatin'ny antsoina hoe dénomination sy ny religion hijoroany avy araka ny fandresen-dahatra ny religion anankiray sy ny ankilany dia ny zavatra misy
tsy de jirantsika lalina zay resaka izay fa ny zavatra anisy dia samyny rotra ny saringotra tamin'ny andaniny sy ny ankilany ny antoko politika andaniny ihany koa sy ny ankilany eto zany dia miaizaka manasongadina lay fe sy lay zavatra niseo fa tsy hoe hitondra karavasy na hoe hitondra inona moa zany matraky hikapoka amin'ny FLM na ny FJKM na ny Dorcas na ny Scout na ny Luthérane na peu importe karazana religion misy eto Madagasikara fa ilay hoe misy antoko politika misavika an'ilay hetsika Dorcas tao adego sy ilay antoko zay tsy mifanaraka amin'ilay antoko politika anankiray misavika an'ilay Dorcas tao adego dia misavika an'ilay hetsika anankiray ihany koa izay niseho tao Mahajanga izay zavatra zay dia mifampitohy amin'ilay loha hevitritsika hoe fantatrao ve fa misy ositra ao aminao misy onction na mpidinin'Andriamanitra ao amin'ny mpino anankiray ao amin'ny corps de Christ anankiray ao amin'ny église anankiray tsy manena afaka hitaritsika ilay izy hoe ao amina religion anankiray miezaka sopla zany fa Andriamanitra tsy manositra olona religieux tsy manositra religion tsy manositra bâtiment tsy manositra institution izy fa manositra olona anankiray izy io ilay antsoina hoe ny fiangonako io ilay révélation menany Petera hoe apôstôly Petera hoe eto amin'ity vatolampy ity no atsangako ny fiangonako ny vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy arava tsy aresy azy resaka fahafatesana zay fahafatesana faharoa misy resaka ihany koa zay hoe mandresy ny fahafatesana ilay mpino zany hoe tsy resy ny fiaina tsy hita tsy resy ny fahafatesana io ilay nydreseny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana amen dia arak'izay ohatra no raisiko zay voatsielany seho teto amin'ny firenentsika dia misy an'ireo antoko politika andaniny sy ankilany zay tsy mety mifanaraka sy tsy mety miombona tsy mety miray lalana fa samy miady lohany te ho mpitarika sy te ho mpanavitra imaginy Messia attention fa izay esprit zay dia manambara an'ilay esprit tao an-danitra nanjerana ny Satana satria azadiny fa Satana dia te akatoeran'Andriamanitra tsy toy izy te ho deraina izy te ho tsy toy izy te ho souverain izy te ho mpanapaka izy te ho tompony tompo izy te ho mpanjaka ny mpanjaka izy te ho sauveur izy te ho mpanavitra n'izao tontolo izao izy dia izay ihany koa ilay esprit tonga amin'ny politicien izay misavika satria fantatra izy ireo fantatry ny démonie fantatry ny devoly fa ao amin'ny mpino anankiray izay nanolo tena mbola question be hoe ny FKTLM sy ny Dorcas izay nanao ny Zaikapiany sy ny Jobiliny sy ny sisa rehetra sy ny religion isan-karazany mbola question tsy hidirako détail zay fa manipy message aminao fotsiny aho hoe mbola question ve hoe manana onction ve misy ny ositra sy fakasitrahana avy any amin'Andriamanitra tsy toy ve avy any amin'ny Yahweh Elohim satria zay dia midika fa hoe nahita fity tamin'Andriamanitra tsy toy lay mpino anankiray avelako ho anao izay avelako ianao no mijery ny vokatra ao ambadika izay satria raha miditra amin'izay dia voatoram-bato entindray sy ny hoe mandeha ny resaka hoe io dia manenjika fiangonan'olona foana ny anio fa tsy milaza ny vérité sy ny sisa rehetrarehetra bref fa miezaka fotsiny maka ny ohatra nisy ary miezaka mitondra fanazavana ao anatin'ny zavatra nisy hoe Satana izany dia mikendry foana misambotra ny fahamarinan'ny Baiboly izy ahafahany manao intéressé ahafahany mametraka tanjona izay azy io ilay ambaran'ny Baiboly hoe ianareo dia taranaky ny devoly rainareo izy dia mpandainga hatramin'ny voalohany raha milaza izy dia ny azy ihany ny lazaina sy ny sisa rehetra ary zay mihitsy ilay izy fantatsika tsara fa ny mpanao politika fantatsika tsara fa ny mpikendry tombontsoa rehetra ireo olona égoïste sy ny ohatran'izany ao anatin'ny fantsona esprit politicien na mira lahatra sy mitovy sotra amin'izay
de fantatsika fa tsy misy resaka sitrapon'andriamanitra izany ao ambadika reny rehetrarehetra reny malgré na dia mampiasa ry izy hoe verset biblika mampiasa ry izy hoe ohatra hoe tany aza matahotra mino fotsiny ihany a ny fitiavana ny lehibe indrindra Madagasikara ny Kristia sy ny sisa rehetra fa ilay tanjona dia ilay hoe andeha iséduira andeha hiditra akafanahy ary hisavika zay le mo hoe misavika izay a dia misambotra n'ilay famarinany baiboly plazia maka ny toeran'andriamanitra ilay imazy ny satana atao an-danitra atao a dia izay esprit zay ny menjery ety an-tany a dia izay ny zavatra hitantsika ka ampitandremana antsika izany eto hoe tandremo re tompoko tandremo ianao raha mpino zany ianao maheno an'izao afatra izao a dia satana tia ningotra tia nimba n'izay valeur divine izay valeur avy any amin'andriamanitra tsy to izay ositra jonction izay ary zay ihany koa dia manome image an'ilay teo amin'ny azo fijaliana hoe io misy Jesosy Kristy sauveur mpamonjy voaositra fa misy any satana mikendry foana hatramin'ny farany a nandatsaka ny aina na dia hoe malgré zay ny toepony satana dia nampidirin'andriamanitra tao amin'ilay fantsona indrindra ihany koa hoe tsy maintsy misy raha latsaka dia misy ny famonjena zany hoe malgré na dia misy ary zay zavatra zay a dia Andriamanitra miasa foana manamboatra n'izay zavatra izay ho fahatanterahan'ny soratra masina izay dia sujet hafa indray izay ka averiko tsindrina ny afatra eto hoe tandremo re tompoko tsy mijanona eo amin'ny lafiny sosialy ihany zay fa na eo amin'ny ireo antsoina hoe sœur en Christ raha lasy ranabavy hitanao reo any amin'ny fiangonana ireny hoe ahoana frère ahoana sœur mpiara-mivavaka na mpiara mpimbonantoka ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra ohatran'izany ohatra hoe samy amin'ny groupe de louange na ihany koa ohatra hoe fiangonana samy manana ny dénomination fa misy ny antsoina hoe communion zany ohatrany hoe repas de communion na zavatra ohatran'izany na hoe zaika be na hoe ohatra hoe any amin'ny scoutisme dia miaona daholo ny karazana scout rehetrarehetra araka ny dénomination ny avy zay représenté n'ilay scout ao anatin'ilay fionana zaika be fa za miteny amintsika fa misy resaka infiltration any satana foana ao anatin'izay zay hoe misisika foana i satana makatoerana foana mitemony ao anatin'ireny hetsika ireny aningotra n'izay valeur azafady ositra ny men'Andriamanitra anao zay ny ampitandremako atsika frère sœur ny devoly dia izay nitoetran'izay raha iverina antsika n'le resaka politika teo hitanao reo ny devoly qu'est-ce qui inona m'intéressé an'ireo politiciens ireo amin'ny vahoaka c'est ny vatonao hoe ianao mifidy ho azy dia izay zavatra izay angezany eo amin'ny vision dia inona ny ataony ameny tambiny ianao ameny t-shirt ianao ameny varitsinjo ianao ameny projet isan-karazany ianao ahafahany mandangolango anao hoe amboatra lalana zo kilometra isika amboaritsika ny lalana Voyomara sy Ambilobe amboaritsika Sesela ho totofantsika 67 hectara ametraka gymnase lehibe mazaka 80 000 personnes tsika sy ny sisa rehetra argument arosony démonie daholo zany ahafahany maningotra n'ilay valeur ora nefa fantatry ny politicien tsara fa ilay valeur any aminao dia ilay vatonao ilay soanao ary zareo any moa dia capable mihitsy hatrany amin'ny hoe mipaye mifampiraraha Dieu de mamona mividy amin'ny vatonao mandeha amin'izay ny resaka doublon mandeha ny sisa rehetra fanovana ny vokatra ny natiorna ainsi de suite dia izay zavatra izay mihitsy koa no entinao hoe amin'ny rafitra ara-panahy entiny devoly mangalatra an'izay onction sujet atsika nety koa natao fampidirana teto fehiny tsy misy afa-tsy ny hoe fitoerantsika amin'i Jesosy Kristy mafy orina ianao mitoetra ao anatin'izay hoe toepo voalohany indrindra aloha reconnaissant ianao fa naray ositra avy amin'Andriamanitra izay reconnaissance izay fahatsapanao fa izay hoe fahatsapana izay dia midika ihany koa fa tena hoe renao mihitsy miaina mihitsy ianao hoe ositra Andriamanitra ositra avany amin'ny avo indrindra eto tsy miresaka faux prophète tsy miresaka hoe faux bishop tsy miresaka n'ireny karazana olona be da be izay manao usurpation fa eto tena mihitsy hoe ositra voarainao mihitsy dia amin'izay fotoan'izay manamarina ilay soratra masina ianao hoe
ny ondroko mahalala amin'ny feo akoa ary izao mahafantatra azy zay le ositra zay de misy an'le lien sy le cordon mifampitohy tsara mihitsy de miaraka am'izay ianareo de lay ositra ny raisinareo taminy no mitoetra ao aminareo zay le hoe mitoetra ao aminareo zay dia fantatra ao mihitsy hoe misy valeur tonga ao aminao mitoetra zany hoe reconnaissant mihitsy ianao fa miara-monina am'izay onction zay reconnaissant mihitsy ianao fa miara-mionina monina miara-monina azafady am'izay expression zay izy mahalaza azy tsara hoe miara-monina am'izay zava-panahy zay le ositra mantsy midina avy any an-danitra ampidinin'Andriamanitra tsy toa eo amin'ny fiainanao sy ny fanomponao an'Andriamanitra tsy toa dia reconnaissant ianao velona mihitsy ianao miara-miaina zay le izy hoe miara-mitoetra de miara-mitempo amin'ny ositra io ianao zay tiany ositra io hitondrana anao hoe manatanteraka asa ara-panahy ianao eto de tsy organisation ihany koa hoe manenjika croisade na hoe andao fa mangetaeta ny olona anankiray amina commune anankiray nefa tsy ao anatin'ilay ositra le izy fa ao anatina projet ao anatina calcul ao anatina hoe sens hoe misy programme tanterahana dia miainga avy am'izay de asiana etikety hoe mangetaeta ny olona amina commune anankiray na hoe miasa Andriamanitra tsy tona hoe sy ny sisa rehetra araky ny fisainana ao anatin'ny pensée positif misy famitahantena izay sy ary koa misy famitahana pino erreur be zay be da be ny tafalatsaka ao anatin'izay bref tsy dirantsika lalina izay fa miezakitsika mijanona atao anatin'ny sujet ty hoe ianareo de lay ositra nyraisinareo tamin'i Jesosy Kristy tamin'Andriamanitra tsy tono mitoetra aminareo ka tsy ampianarin'olona ianareo amin'ny mafisiko indray hoe tsy mila théologien tsy mila interprétation à gauche à droite tsy mila bisopy tsy mila profeta tsy mila anizasiza ary zay de ao anatin'ilay régime ihany koa hoe sola grâce zay de ao anatin'ilay régime ihany koa hoe rava ny efitra teo amin'ny tempolo zay de ao anatin'ilay régime ihany koa hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy zay de ao anatin'ilay régime ihany koa hoe zay tarihy ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra be da be ny azo ambara am'izay hoe régime tahaka ny ahoana régime farahorana halleloia no iainantsika zany hoe mety x4x5 na x77 ny régime niainandry Moïse ry Abraham ry mafimafy zany zavatra teneniko anao zany régime niainandry Isaia bref antsaniko hatreo misy mahazo an'izany zavatra teneniko zany misy tsy mahazo mihitsy an'izany zavatra teneniko zany mangatamin'Andriamanitra tsy toy ianao hitondra fanazavana amin'izany amen tsy mila ampianarin'olona isika fa satria ilay ositra avy amin'Andriamanitra tsy toa izy no mampianatra atsika ny zavatra rehetra io zavatra rehetra io tsy hoe izao tontolo zao fa lay zavatra miafina ao an-danitra ao io no mahafe amin'izao tontolo zao io ny fahefana fandratampony amin'ny mahatompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka mifehy azy io de izay zavatra izay no misy répercussion amin'izay fahalalana ny zavatra rehetra izay ihany koa de mahafe an'ity zao tontolo zao ity mifanaraka foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy mifanaraka amin'ny afetsena sy ny saindaly ny satana alleloia sady marina ozany baiboly araky ny Jaona voalohany toko 2:7-8 nivakitsika teo fa tsy lainga izay io lay passage nitsindriko teo hoe de voly de raha ny lainga raha milaza izy de ny azy ihany no ambarany tomoera ao aminy ianareo araka ny fampianarany zay nampianarany atsika zany hoe mitoetra foana zantsika mahony tena contrôle de soi vokatry ny fanagalatiana toko 5 ao anatin'ny fampianaran' Jesosy Kristy sy ny torolalany sy ny fitarihan'ny fanamasina fa tsy mierikerika à gauche à droite satria eo no mahalavo atsika du moment sika mierikerika de fantatsika tsara fa misy devoly à gauche misy devoly à droite misy devoly aorina Jesosy Kristy raha izy no mbanjintsika zay mitaridalana atsika eo aloha ny fanamasina ny asan'ny fanamasina sy ny herin'ny soratra masina ny herin'ny filazantsara dia miaraka amin'izay tsika makany amin'ny fahatanterana fampianarany aokirosy hoany amin'ny tanteraka isika rehetra baiboly no manambaran'izany de miaraka amin'izay tsy misy lay antsoina hoe déstabilisation fa misy kosa ary mipetraka sy mitoetra tsarantsika ao anatin'ny antsoina hoe fifantohana makany amin'ny sitrapon'Andriamanitra makany amin'ny volonté divine zay araka ny sitrapon'Andriamanitra zay le afatra hoe tandremy tompo koa
fa ny devoly dia mikendry fatratra ny animba an'izay valeur nomen'Andriamanitra antsika izay ositra izay fanomezana fa ny an-danitra izay sacré izay ary mahasary-piaran'Andriamanitra izay nantonty rappelina ny ity hoe attention fa tsy izao tontolo izao ihany amin'ny agent ny politicien amin'ny agent ny pikabary amin'ny agent ny amin'ny alalan'ny mpandalany fomban-drazana ny agent ny bedabeza miseho amin'ny endrika maro isan-karazany fa na ireo antsoina hoe sœur sy frère milaza azo mpiara-mivavaka sy mpamoritra lohalika ao amin'ny fiangonana sy ao anatin'ny resaka communion ohatra hoe zaikabe sy ny ohatran'izany mila mailo isika fa fety satana ary mampiasa olona isan-karazany animbany io onction animbany io angalatra an'io iterase anapotika ny ositra avy any an-danitra io tsy mety potika io fa n'Andriamanitra io miverina amin'Andriamanitra fa lay anapaka n'ilay cordon izany hoe ity ny hiala aminao ositra io mba hahafahany mandavo anao sy mandringana anao mba tsy ho isan'izay voavonjy ianao mba tsy ho isan'ny olon'Andriamanitra ianao mba tsy ho isan'ny fidèle sy mpandalany sitrapon'Andriamanitra ianao mba tsy ho ateraka indray ianao. Raha soantsika rehetra tainy Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Saotraonao zay tompo hoany amin'izay zavatra voambara sy voalaza izay tera sy ny aja dia ho anao irery ihany. Saotra tompony amin'ny fampitandremanao sy ny rappelany amin'ny sitraponao indray tamin'izay rehetra nambara izay. Ianao ray tsy to amin'ny alalan'ny fanahy masonao miasa no fahatanterahany zany ho an'izay rehetra mangetaheta ary Jesosy Kristy efa nandresan'ny fahafatesana santatra ny amin'ny fitsanganana maty sy erin'ny filazantsara tomboka sy anjany vavaka izany ho fanamboarana hatrany ny toetra entinay manompo anao sy manatanteraka ny sitraponao firosonay makany amin'ny fahatanterahana. Alleluia, amen. Ny anaran'i Jesosy Kristy mirary soa antsika rehetra. Veloma tompoko.